Fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra iray. Amen. Miaraka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, Rainay ianao amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Indray Tompo ny fifalianay isaky ny mihiratra amin'ny masonay. Fa velona indray izay tsapa-monjena. Ary misaotra anao fa anombohanay mamakivaky ny tontolo andro dia ny teninao mofinaina. Mahavelona ny fiainanay koa ny fanahinao masina ny asa aty anatinay. Ahafahanay miaina sy mivelona amin'ny teninao ary mizary izany koa amin'izay mila azy Tompo. Ary indrindra indrindra aoka ny fanahinao masina no hana-masina anay amin'ny fiainanay iray manontolo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Rehefa hitantsika omaly ry havana ny fizarana voalohany, mikasika ny mahamatoky amin'ny asany an'i Josefa. Izany dia niompana tamin'ny fankatoavan'ny Farao azy. Any kosa indray ary ny fizarana faharoa dia ny fahaiza-mitantana taon'i Josefa. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa ary ny Genesisy, toko faha 20, andininy faha 20 sy ny faha 20. Dia namory ny hanina rehetra tamin'izany fito taona izany teo amin'ny tany Egipta izy, ka nitahiry izany tao an-tanàna rehetra. Ny vokatry ny samy manodidina ny isa-tanàna dia notehirizina tao anatin'ny tanàna. Ary Josefa namory vary tahaka ny fasika any an-dranomasina. Eny, be indrindra ka tsy nanisa intsony izy satria efa tsy hita isa. Amen. Hitantsika amin'izany ry havana ny fahaizan'i Josefa nanangona vokatra be dia be nandritra ny taona ziana 7. Tena mihoatra lavitra noho izay noheverina, noho izay nieritreretina ry havana no voahangona. Vokatry ny fahaiza-manao nananany Josefa. Fa tsy latsa-danja tamin'izany ihany koa, tsy hoe ny fahaizany manangona izany fotsiny ry havana, fa mbola izao koa tao koa ny fahaizany mitantana an'ireo vokatra be dia be ireo. Hoy ary ny soratra masina, Genesisy toko faha 20, andininy faha 5 ka hatramin'ny faha 6. Ary rehefa mosarena ny tany Egipta rehetra dia nitaraina nangataka hanina tamin'ny Farao ny olona. Ary hoy Farao tamin'ny Egiptiana rehetra mankanesa any amin'ny Josefa, ary izay ho lazainy aminareo dia ataovy. Ary mosary dia tany amin'ny tany rehetra. Ary Josefa namoha ny trano fitehirizam-barika ny varibary tamin'ny Egiptiana. Ary efa mafy ny mosary eran'ny tany Egipta. Ry havana, hitantsika amin'izao fa ny fanahin'Andriamanitra tao anatin'i Josefa dia nampianatra azy koa hahay mitantana an'ireo vokatra be dia be ireo. Nanamafy ny fahatokisana azy izany, ary nanamafy koa indrindra indrindra ny fahitan'ny olona ny amin'ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny ry havako. Amen. Andeha ary hivavaka isika. Tompo, ampianaro izay mba ahaiko amin'ny asa izay omenao anay, ka dia ho mahatoky anay ny olona ao anatin'izany Tompo. Ahay mitantana, ahay izay rehetra takiany ny asa nametrahanao anay. Dia mba tsy hitsanga menatra izay, ary mba ho vonina hatrao koa Tompo ny fiainanay. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.